Faly miarabantsika rehetra tonga soa manaraka ny fandarana avy aty amin'ny foibe ny vavolombelon'i Jehova eto Madagasikara. Tena mahafinaritra sady mahaliana ny fandarantsika androany. Ho fanomboana ary dia tena tsara ny anaovantsika hira fiderana ho an'i Jehova Andriamanitra. Ny hira faha 270 no ataontsika. Ny lohatenin'izy io dia hoe misaotra Jehova. Hira faha 270. Namaky ny nomery toko faha 110 sy ny toko faha 12 tsika tamin'ity herinandro ity. Misy hevitra tena mahaliana be dia be hitantsika ao anatin'ireo toko ireo. Anisan'izany ohatra dia hoe nitaraina tamin'i Jehova intelo farafahakeliny ireo zanak'Israely. Nahoana nefa ny tena tsy tiany Jehova toetra io? Ary inona ny vokany? Raha ohatra ka be taraina ny olona anankiray, ary iny ihany koa no mety ho vokatrizio amin'ny hafa. Misy karazan-tsakafo anankiray ihany koa izay tena tsara ny men'i Jehova ny zanak'Israely. Ohatry ny ahoana ireny ny tsiron'izy io hoe? Ankoatr'izany ihany koa, nahoana ny endriky ny mana sy ny tsiro ny mampiseho fa tena tsara fanahy Jehova
sady malala tanana tamin'ireo zanak'Israely, ho hitantsika eo ny valin'izany fanontaniana izany. Tsy andrela ary tsika fa hiditra amin'ny fandarana voalohany. Ny lohatenin'izy io dia hoe nahoana isika ny tsy tokony ho betaraina? Hiaraka amin'ny rahalahy misy zara Mikaela tsika hanazava io hevitra io. Milaza ny soratra masina ao amin'ny Genesis toko voalohany eo amin'ny 9:20 fa noforonin'Andriamanitra araka ny endriny ny olona. Izany hoe tiany Jehovah tsika raha miezaka mba hanaka ny toetrany dia aneo an'izany amin'ny fiainantsika. Tena hafaly be mihitsy Jehovah raha miezaka ny hanaka ny toetrany tsika, fa mifanohitra amin'izany kosa malahelo be izy ary mety ho tezitra mihitsy raha ohatra hoe toetra ratsy no ezahantsika hananana. Misy olona zao na dia atao hoe kambana azy, tsy voatery hoe hitovy toetra. Samy manana ny mampiavaka azy ny olona tsirairay. Misy olona zao mandefitra be dia manetry tena dia mankasitraka an'izay atao azy, dia faly rehefa omena zavatra. Fa etsy andanin'izany kosa misy olona tia mitaraina, menomenona foana, dia na dia fanaovana soa aza dia tsy mety afa-po mihitsy. Dia raha ianao zao natao mifidy, izy amin'ireo no tianao atao namana? Mazava ho azy fa tsy ilay faharoa kosa aloha e. Mety tsy ho tianao mantsy izany hoe olona mpimenomenona na be taraina izany. Nahoana tokoa moa tsika ny tsy tokony ho be taraina? Andehantsika haka fianarana avy amin'ny zava-nitranga tamin'ny vahoaka an'Andriamanitra fahiny, dia ho hitantsika fa tena ratsy be toetra io, dia tsy tiantsika koa raha ho toy izany isika. Raha sitrakareo raiso ane ny Baiboly dia andao vakiantsika eo amin'ny Nomery toko 1:20 dia izao ny vakiantsika eo amin'ny 1:1. Nomery toko 1:20 dia izao ny vakiantsika eo amin'ny 1:1. Ary nitaraina tamin'i Jehovah momba izay nanjo azy ny vahoaka. Rehefa reny Jehovah zany dia tezitra be izy, koa nisy afo avy tamin'i Jehovah nandoro azy ireo, ka levina ny sasany teny an-tsisiny toby. Resan'ilay andininy eto hoe nitaraina tamin'i Jehovah momba izay nanjo azy ny vahoaka. Dia nanahoana Jehovah? Tezitra be izy. Tsaro marihana aloha fa tsy voavoalohany teto ny Israelita no nitaraina tamin'i Jehovah. Hita hoe ratsy ny toe-tsainy zareo dia izay ilay nahatonga an'i Jehovah tezitra teto. Nahoana? Tsy nankasitraka ny tombontsoa sy ny soa nataon'i Jehovah ho azy ireo zareo dia nimenomenona. Nifantoka be loatra tamin'ny fiainany zareo dia nitaky be, taky zavatra tafahoatra, dia izay no nahatonga an'i Jehovah tezitra tamin'ny zareo eto. Hitantsika fa naringa an'i Jehovah izy ireo noho izany, ka 4,200 alina teo eo no maty. Tena alan'i Jehovah zany ilay toe-tsaina hoe tia menomenona nasion'ny Israelita, dia izay no nahatonga anazy nanao zavatra. Fa inona moa no nahatonga an'i zareo reto lasa tia menomenona na be taraina? Inona mety mahatonga ny olona ihany koa indraindray ho lasa be taraina? Angamba mety hoe toe-tsaina mihitsy ilay izy, nefa mety koa hoe misy antony hafa. Fa raha ny Israelita zao andonge jerentsika ny andiny manodidina, ohatra zao amin'ny 14 hatreo amin'ny 19. Nomery toko 1:20 dia amin'ny 14 hatreo amin'ny 19. Dia izao ny vakiantsika eo amin'ilay andininy. Nasesiky ny fitiavatena ireo olona samy hafa firenena teo anivon'izy ireo, ka naniry mafy hinana sakafo hafa. Ary nitomany indray ny zanak'Israely hoe iza no hanome hena ho aninay? Tsaroanay ny trondro no haninay maimaimpona tany Ejipta mba amin'ny kokombra, ny pasteky, ny poireau, ny tongolo be ary ny tongolo lay. Fa zao kosa maina mihitsy ny ainay, ary ny masonay tsy mba mahita ninninona fa tsy mana. Hitantsika eto amin'ilay andininy eto fa tena niova be ny toe-tsain'ny Israelita. Taloha zareo rehefa nafahan'i Jehovah teo amin'ny ranomasina mena dia faly be mihitsy dia nanao hira fidirana an'i Jehovah. Fa zao nefa zareo eto hitantsika hoe tsy afa-po tamin'ny zavatra nataon'i Jehovah. Adinony zareo hoe andevo zareo taloha dia Jehovah nanafaka ny zareo dia nahazo fafahany zareo. Nalony zareo fantoka tamin'ilay fiainany tany an-tanefitra dia lasa tsy afa-po zareo, dia nanembona ny fiainany tany Ejipta indray. Dia na ny sakafo nomeny Jehovah ny zareo tamin'ny fomba mahagaga aza ny mana nampaharikoriko an zareo. Hita avy amin'ny toe-tsain'ny Israelita io fa tena tsy ampy fankasitrahana an Jehovah izy ireo. Tsy nankasitraka ny ezaka nataon'i Jehovah mba hitahiana sy hanampiana an zareo. Tetsy andanin'izany Jehovah koa tena tian zareo,
dia azo antoka hoe nanome rano, nanome sakafo an'zareo, dia tsy natahorana mihitsy eo maty mosary zareo. Kanefa hitantsika eto tsy afa-po tamin'izany ny Israelita, fa nihevitra hoe mafy be ny fiainan'izy ireo, toy ny niafy be zareo. Mila mitandrina tsika amin'ny toe-tsaina toy izany, satria raha tsy mahay mankasitraka koa tsika dia lasa tonga tsika imenimenina izany. Tadidio fa simba ny fifandraisan'i Jehovah tamin'ny Israelita rehefa nimenimenina zareo, fa tsy izay ihany anefa ny vokany ratsy, fa nisy vokany tamin'ny hafa koa ilay izy. Nahoana isika no miresaka an'izany? Maro indraika ny andininy manodidina amin'ilay fitantarany, fa ho jerentsika. Eo amin'ny andininy 10 dia amin'ny andininy 2:12 dia avy eo amin'ny andininy 4:15 mivakitsika. Izao ny vakiny eo. Ary reny Mosesy nitomany isam-pianakaviana ny vahoaka, samy teo amin'ny fidirana amin'ny tranolainy avy, dia tezitra be mihitsy Jehovah, ary ratsy teo imason'ny Mosesy izany rehetra izany. Dia hoy Mosesy tamin'i Jehovah: nahoana no dia mampitondra fahoriana ny mpanomponao ianao? Ary inona no nataoko no tsy nahazo sitraka taminao ka nampitondrainao enta-mavesatra? Dia ireo vahoaka rehetra ireo? Andininy 4:15. Tsy vitako raha zaho rery no hitondra ireo vahoaka rehetra ireo, satria mavesatra loatra amiko ireo. Ko raha izao no ataonao amiko, dia vonoy mihitsy aho raha mahazo sitraka aminao ihany ka aza vela hita ny fahoriako aho. Hitantsika eo amin'ilay andininy fa tena nisy vokany teo amin'ilay lehilahy nanam-pandeferana indrindra teto an-tany tamin'izany ny zavatra nataon'ilay vahoaka. Lasa nihevitra ny tombontsoana nanany hitarika azy ireo Mosesy hoe enta-mavesatra. Kivy izy no ilay fimonomononana sy fitarainana lava nataon'ilay vahoaka, dia hany nangataka ny hofaty tamin'i Jehovah mihitsy izy. Marina fa nataon'ilay vahoaka tamin'i Mosesy ilay fimenomenomana teto, kanefa Jehovah nandray an'io hoe natao taminy mihitsy ilay izy. Raha ny marina mantsy solo-tenan'i Jehovah fotsiny Mosesy, ka rehefa monomonina tamin'i Mosesy izany ilay vahoaka, dia toy ny hoe monomonina tamin'i Jehovah, dia tezitra be tamin'izareo Jehovah, dia ara-drarina izy raha nanao mpamoaka an'izareo. Inona no fianarana raisintsika avy amin'iny fitantarana iny? Tena misy vokany ary manimba ny fifandraisantsika amin'ny Jehovah ny le toe-tsaina hoe tia mitaraina na be taraina. Dia ara-dalàna ny soratra masina raha mampirisika antsika toy izao ao amin'ny Korintianina 1. Manasanareo indray hamaky ny Korintianina 1 fa toko 10 dia izao ny vakitsika eo amin'ny andininy 7:10. Eo amin'ny andininy 7:10 izao ny vakitsika. Ary aoka isika tsy hitsapa-toetra an'i Jehovah toy ny sasany tamin'ireny izay nitsapa-toetra azy ka matin'ny biby lava. Ary aoka isika tsy menimenina toy ny sasany tamin'ireny izay nimenimenina ka matin'ny mpandringana. Mampirisika antsika eto ny soratra masina mba handray fianarana avy amin'ny zavatra nataon'ny Israelita fahiny, ka tsy ho lasa mpimenimenina. Mety hanimba antsika tsikelikely mantsy io toe-tsaina io. Nahoana? Mba azahoantsika anazy dia andaontsika haka ohatra. Ohatra zao ny vy, misy karazana vy maro moa mety hoe mora arafesina. Dia rehefa misy arafesina amin'ny vy ka tsy kojakojaina, dia rehefa mandeha ny fotoana ilay vy manontolo mihitsy mety ho lasa arafesina dia tsisy ilana azy. Dia inona moa izany ny ifandraisany hoe fimenomenomana amin'ny arafesina? Tsika tsy lavorary dia betsaka ny zavatra mety hoe ampitaraina. Dia raha zatra mitaraina lavitsika dia amin'ny farany lasa mety ho mpimenomenina na ho be taraina mihitsy. Dia mety hisy vokan'izay ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Tsy vitan'izany fa mety hanimba ny firaisan-tsaina eo anivon'ny vahoaka an'Andriamanitra koa tsika ohatran'ilay nitranga teo amin'ny Israelita. Dia mety hatonga an'ireo olona nitendren'i Jehovah hikarakara antsika eo anivon'ny fiangonana hitaraina. Dia tsy vitan'izany fa noho isika tsy mahay mankasitraka, dia mety ho adinitsika fa Jehovah koa nanao soa antsika. Be dia be ohatra izao ny zavatra ataon'i Jehovah ho antsika dia mety ho adinitsika ireny raha be taraintsika. Endry ary sika raha maka fotoana dia isaintsainana ny zavatra tsara nataon'i Jehovah ho antsika, dia amin'izay tsika ho velom-pankasitrahana anazy foana, dia ho faly amintsika Jehovah. Dia tsy andanin'izany koa raha be taraintsika dia tsy hafinaritra ny hafa niaraka amintsika, dia lasa tsy hanana namana tsika, dia lasa kivikivitsika dia hitokatokana, dia lasa tsy ho falifaly dia tsy ho sambatra. Fa raha ohatra tsika miezaka hiankasitraka dia ho lasa namana tsara ho an'ny hafa, dia hafinaritra ny rivi-piainana miaraka amintsika. Engany ary sika nalavitra n'ilay toe-tsaina hoe tia mitaraina na menimenina
satria hitantsika teo fa toetra ratsy izy io. Afaka miezaka tsika manana toetra tsara dia miezaka tsy ho be taraina dia ho faly amintsika Jehovah dia afinaritra ny hafa koa ny miaraka amintsika. Sotra betsaka rahalahy misy zara Mikaela fa tena nazava tsara ny fanazavanao teo. Hitanay fa tena alan'i Jehovah ny hoe be taraina ary misy vokany tena ratsy izy io. Hiditra amin'ny fandarana manaraka tsika dia ny vatsoa ara-panahy. Efa vonona amin'izany ny rahalahy Rakotona Rivorina. Asaintsika mandroso izy azafady. Namaky ny nomery 2:12 sy ny 2:12 sika tamin'ity herinandro ity dia mandritra n'ity fanazavan'ity sy hevitra tena mampahery ho velabelaritsika. Ny voalohany izao dia hoe rehefa mijery ny fomba nanomezan'i Jehovah ny many sika sy ny fomba nanamboarany azy io dia misy toetra ny tena tsara be azontsika ianarana avy amin'izany. Dia ho resantsika koa avy eo hoe rehefa miezaka tsika manitry tena be fandeferana sy malemy fanahy dia azo ny fitahian'i Jehovah. Ho jerentsika avy hatrany ilay hevitra voalohany raha sitrakareo manasanareo ampitiavana nokatra ny baibolinareo ao amin'ny nomery 2:12 iresaka an'ilay hevitra voalohany sika. Nomery 2:12 dia ny andininy 7 sy 9 dia izao ny resahan'ilay andiny teny rehefa hitanareo. Nomery 2:12 andininy 7 sy 9. Tahaka ny voankotomila ny mana ary toy ny ditin'ny hazo matambelo ny fahitana azy. Ary niparitaka naka azy io ny olona ka nitoto azy tamin'ny vato fiksoam-bary natao anaty lona. Nandrahoan'izy ireo tao anaty vilany izany na nataony mofo boribory. Ary toy ny mofo mamy misy menaka ny tsirony. Resahany eo ilay endrika sy ny tsirony mana ny fomba nanaovan'i Jehovah azy. Resahany eo amin'ny andininy 7 izao hoe ohatran'ny voankotomila na hoe ditin'ny hazo matambelo ny fahitana azy. Ohatran'ny ahoana izany? Angamba maro amintsika no mahafantatra perla, vatosoa mamirapiratra tena tsara tarehy. Dia tantera-pahazavana izy io dia manjelanjelatra izany rehefa tarafin'ny masoandro. Dia ohatran'izany mihitsy ny paozin'ilay mana. Izany hoe vao nijerena izany ilay izy dia efa nanintona sy nasarika. Dia tsy mahagaga raha ohatra ka tena tian'ny zanak'Israely izy tamin'ny voalohany dia tantarainy eo amin'ny soratra masina ohatra hoe efa nomena didy ry zareo hoe tsy azo asiana ambiny amin'ny maraina nefa mbola nisy namela ho tratrany maraina ihany dia maimbo ilay izy avy eo dia nisy olitra. Ny olona sasany indray ny andro sabata mbola nandeha nitady mana eran'ny tanàna. Dia hita hoe tena tiany zareo izany ilay izy tamin'izany fotoana izany. Dia inona no ianarantsika avy amin'izany azon'i Jehovah nataony hoe nanome sakafo mety hoe mahavoky andro zareo fotsiny mba hahafahan'ny zareo mivelona izany tany an-tany efitra. Fa tsy izay nefa nataon'i Jehovah fa nikajiany tsara, niangaliany tsara ilay paozin'ilay mana, ilay tsirony dia natonga an'ilay jiosy izany ho afaka hankafy tsara rehefa mihinana an'ilay izy. Misy hevitra hafa koa resahantsika indray raha sitrakareo dia ho jerentsika indray amin'ny 2:12 amin'ilay nomery teo ihany dia ny andininy 7 no andraisantsika fianarana. Nomery 2:12 dia ny andininy 7 dia izao no resahan'ilay andininy rehefa hitanareo. Tamin'ny olona teto ambonin'ny tany dia i Mosesy no lehilahy be fandeferana indrindra. Mareo ilay zavatra resahany momba ny Mosesy eto hoe izy no be fandeferana indrindra teto ambonin'ny tany. Nahoana moa no miresaka an'izany tsika? Rehefa jerena ny fomba nitondran'ny Mosesy ny zanak'Israely dia tena niariary tamin'ny fotoana rehetra nitondrany azy ireo hoe tena nanana an'izany toetra izany tokoa izy. Nisy fotoana izao ohatra resahany eo amin'ny 2:12 dia manomboka eo amin'ny andininy 4:20 hoe nisy lehilahy anankiroa izany tao amin'ny tobin'ny Israely ohatran'ny hoe lasa nanao ohatran'ny mpaminany dia sarotiny ny mpanompon'ny Mosesy tamin'izay Josoa dia niteny hoe rarao izy ireo aza velanao an'izany tsony. Angamba natahotra izy hoe sao dia lasa hena ny fahefan'ny Mosesy. Fa ahoana nefa hozy Mosesy? Satroka aza
raha mahazo ny fanahin'i Jehovah daholo ny vahoaka an'Israely dia lasa mpaminany. Dia inona no ianarantsika avy amin'izany? Le fandeferan'i Mosesy zany nampiseho hoe tena nalemy fanahy izy ary tsy nialina mihitsy. Tsy nanapatra fahefana ihany koa izy. Inona no ianarantsika avy amin'izany? Ahoana ohatra raha misy asa na andraikitra na mety hoe zavatra anankiray mety efa mba niritsika nandritra ny taona maro. Dia mieritreritra zany tsika hoe fa mba ho azontsika amin'izay ilay izy nefa avy eo olo-kafa no mahazo an'ilay izy. Na koa hoe misy andraikitra efa ny tanàntsika nandritra ny taona maro ohatra fa rehefa mandeha ny fotoana nefa misy olo-kafa voatendry anao an'ilay izy. Dia mety hoe isika mihitsy no voatendry hampianatra azy hampiofana azy amin'ilay andraikitra na asa io. Manahoana ny fihetseham-pontsika ao anatin'ny toe-javatra ohatran'izany? Hialina ve tsika na ho tezitra dia mety hoe hevitra n'ilay olona ho mpifaninana na hoe fahavalontsika mihitsy. Dia raha ohatra ka hoe mampiofana azy tsika dia mety hoe zarana manome fampianarana azy tsika satria heverintsika ho mpifaninana ilay olona. Raha ohatra ka manana an'ilay fandeferana ohatran'ny Mosesy tsika dia malemy fanahy manitry tena dia hevitra n'ilay olona ho mpiara-miasa dia hanohana azy foana. Misy hevitra hafa ihany koa azontsika ianarana avy amin'ny toetran'ny Mosesy io. Tantaraina eo amin'ny Nomera 12 ilay izy. Resahany eo amin'ny Nomera 12 zao andininy voalohany hoe nanome tsiny an'i Mosesy i Miriam sy Arona no le vehivavy kosita nalainy vady. Dia rehefa jerena ny fitantarana ohatrany hoe i Miriam no tena nitarika an'io fikominana fanankanana io. Angamba mety natahotra izy so dia hoe le vadin'i Mosesy io indray no lasa alaza mety haka ny toerany satria i Miriam tena no hajaina teo amin'ny Israely indrindra fa ny vehivavy Israelita zany tena nanaja azy. Dia fantatritsika hoe i Mosesy lehilahy nitendren'i Jehovah dia nampalahelo sady nahatezitra an'i Jehovah le fihetsiky Miriam dia nosaziny izy dia lasa boka. Fa nanahoana kosa nefa i Mosesy tao anatin'ilay zavanitranga. Ny andininy 17 amin'io toko no mamaly an'izay. Nomera 12 andininy 17 dia izao no resahany. Koa nitaraina mafy tamin'i Jehovah Mosesy hoe mba miangavy re Andriamanitro mba sitrano re izy. Eritrereto le toetran'ny Mosesy efa nikianina tsy ara-drariny izy efa nikomy tamin'ny fahefany Miriam nefa izy indray no nangataka tamin'i Jehovah mba hanasitranana azy. Dia andraisantsika lesona tsara zany mety hisy fotoantsika hiarany sy rariny mety hisy olona hiteny na no zavatra matezitra na mampalahelo antsika. Raha manahaka ny Mosesy anefa tsika dia tsy hitana lolo-po ary tsy hitady fomba hamaliana faty rehefa tratra ny toe-javatra ohatran'izany fa anankina an'ilay toe-javatra amin'i Jehovah dia miezaka manadino an'ilay sy mamela elo. Hitantsika tamin'ity fanazavany ity ary fa tena tsara toetra Jehovah ary be fitiavana izy. Hita zany rehefa jerena ny fomba nanamboarany ny mana ho an'ny zanak'Israely. Dia ny anarantsika teo ihany koa fahita avy amin'ny toetran'ny Mosesy hoe tena tsy nialina izy ary nalemy fanahy dia tsy nitana lolo-po. Natonga azy ifandray tsara tamin'i Jehovah zany sy ahazo ny fankasitrahany ary vokatra izany dia nampiasain'i Jehovah tamin'ny fomba maro samihafa izy ary nahazo fitahiana be dia be tamin'i Jehovah. Ohatran'izany koa tsika raha miezaka isika malemy fanahy mandefitra manetry tena foana dia ho tena namo an'i Jehovah isika dia ifandray tsara aminy ary ahazo fitahiana be dia be. Dia resahany Zefania 2:7 hoe ny olona mpandefitra mety ahazo ny fiarovan'i Jehovah rehefa marina ny tontolo ratsy ity izy. Sotra betsaka anao zay rahalahy Rakotona Rivorina fa tena nazava tsara ny fanazavanao teo nizarany reny vatosoa ara-panahy reny. Inona avy ary ny zavatra ny anarantsika tamin'ny fivoriana androany? Hitantsika tao amin'ilay hoe arena avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra fa tena alan'i Jehovah ny olona be taraina, tsy ankasitrahany ny olona tia mimenomenona lava.
Akoatr'izany dia lasa tia tena na tsy tia makasitraka ny olona manao toy izany, ary ny tena loza dia hoe lasa kivy ny hafa ary tsy te hinamana aminy. Tsy tiantsika ny hanao an'izany, kanefa azontsika atao tsara ny miova, mbola misy tsara ny fotoana. Hitantsika ihany koa tamin'ny vatosoa ara-panahy teo fa nanome sakafo tena miavaka Jehova ho an'ireo zanak'Israely. Tena miavaka ny tsiron'izy io, ary misy toetran'i Jehova tena tsara hitantsika avy amin'izany. Anisan'izany ny hoe tsara fanahy Jehova, be fitiavany Jehova ary tena malala tanana. Hitantsika androany ihany koa fa ho tahiany Jehova sika raha ohatra ka be fandeferana, toetra tena ilaina izy io. Inona indray ny zavatra hitantsika amin'ny fivoriana manaraka? Iresaka betsaka momba ny finoana itsika amin'izy io. Ho hitantsika hoe inona no ifandraisan'ny finoana sy ny herim-po, ary ho hitantsika ihany koa hoe inona ny zavatra mitranga raha ohatra ka misy olona anankiray mety hoe manao tatitra diso na koa hoe tatitra marina. Ny farana sady ny fandaharantsika androany. Eto am-pamaranana ary dia tena faly izay niaraka taminao teto, fa alohan'isa rahantsika dia ataontsika ny hira 770. Ny lohatenin'izy io dia hoe ampifalio ny fon'i Jehova. Hira 770. Narahanao teo ny fandaharana avy aty amin'ny foiben'ny vavolombelon'i Jehova eto Madagasikara.